vavaka isika rehetra aloha. Misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao masina izahay, ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Fa noho ny fitiavanao tokoa no iantsonao ho anay ary anendrenao anay ho irakao eo anivon'izao tontolo izao, ho vavolombelonao. Araka izany hiranay izany dia fantatray fa tsy ady mora atao no hatrenay amin'ny finoana, fa efa nisy aza ny martiora maty novonoina noho ny finoananao no ny fanatanterahana izany hiraka izany. Ary zahay dia manohy ny dian'izy ireo ka sahy manandratra izany hira izany, tsy hatahotra na homenatra na handositra ny hiraka izay ampanaovinao anay. Fa vonona mandrakariva izay natanteraka izany, ka tsy ho amin'ny tendromolotra fotsiny no nanandratanay ilay hira teo, fa tena ho fiainanay izany. Ankehitriny izay dia isaoranay anao indrindra noho ny hanomezanao anay anjara amin'izao isan-taona mitoby lehibe izao, mba hanefenao anay, ahafahanay manatanteraka ny antsonao. Eto amin'ity toerana ity no hanamboaranao anay tsirairay avy mendrika izany, ary tsy vita ny nofinay na ny fahaizanay na ny herim-batanay izany, fa mahatoky indrindra fa mifanainao masina no hiasa ao anatinay tsirairay avy hahatanterahanay izany. Koa dia ampianaro izahay Tompo, hazavao ny masonay ahitanay ny zava-mahagaga ambaran'ny teninao, ary isory izay rehetra tsy avy aminao anatin'ny fonay ka manakatsakana tsy hitombony ny teninao, hamoavy zato eny ao anatin'ny fiainanay. Mahatoky indrindra izahay fa hiteny ianao Jesosy ary hampianatra anay amin'ity andro anio ity. Fa amin'ny anaranao mahavonjy no angatanay sy anirinay izany vavaka izany. Amen. Lahateny fahaefatra no anjarantsika amin'ity andro anio ity, ry havana. Araka izay voalaza mitarika teo moa dia mahakasika indrindra ny amin'ny hoe ny fitondrantena kristianina eo anivon'ny fiarahamonina. Misy andinin-tsoratra masina anankiray ao izay nakana izany foto-kevitra ho velabelarina eto amintsika izany amin'izao isan-taona izao. Ka tsara raha vakiantsika izany andinin-tsoratra masina izany, kanefa mety raha ohatra ka hatramin'ny andin'ny 10 no vakiantsika amin'ny Efesianina 5 io. Efesianina 5, ny andin'ny 9 ka hatramin'ny andin'ny 10 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamantatra izay akasitrahan'ny Tompo. Amen. Fitondrantena kristianina eo anivon'ny fiarahamonina, lafiny etika eo amin'ny fampianarana soratra masina, izany hoe mahakasika izay ho fiampiainantsika sy ny fampiarantsika ny tenin'Andriamanitra manodidina ny tontolo izay misy atsika. Ny tontolo misy atsika izany moa dia izay toerana honenantsika ivelan'ity fiangonana ity rehefa miala eto isika, na ny atokantrano, na ny amin'ny toeram-piasana io, na any amin'izay misy atsika tsirairay avy any indrindra no ivantanan'izao teny izao. Fa ny fanontaniana mipetraka dia toy izao hoe fiarahamonina manahoana moa misy iainantsika ankehitriny izao? Manahoana ny fiarahamonina misy atsika any amin'izao izay anirahan'ny Tompo antsika ho mazava, ho zanaky ny mazava? Paoly Apôstôly manoratra an'ity epistily izay noresahana teto ity, tsy ady hevitra be amin'izany isika, fa izay voalaza ao anatin'ity epistily ity dia any am-pifatorana izy. Raha mijery tsara ny teny faneva isika fa ao am-pifatorana izy manoratra ho an'ny fiangonana any Efesosy. Ary ity fiangonana any Efesosy ity dia nametrahany zanany ara-panahy dia Timoty, izay nikarakara an'izany fiangonana izany. Ary mifanakaikikaiky ny fotoana, na dia ilazana fa hoe tsy mifanindry
ny fotoana izay nambarata amin'ny Paoly apôstôly ny ho an'ny kristianina ao fiangonana ary ho an'ny Timoty izay napetraka andraikitra ny fanabeazana sy ny fitantanana izany fiangonana izany. Misy teny izay tsara ho raisintsika nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty zanany manoloana ny zavatra misy iainan'ny fiangonana, izany hoe ny tontolo na ilay ataontsika hoe le fiarahamonina izay misy ny fiangonana, ka lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Timoty zanany zany. Dia izao no lazainy ao amin'ny Timoty 2 toko 13 ka ny 1 hatramin'ny 5 tapany 1. Timoty 2 toko 13 ny 1 hatramin'ny 5. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrareo izao, fa aoka ho fantatrao izao, fa any amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoa raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, pieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endrika sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa manda ny heriny. Io ilay tontolo izay misy ny fiangonana. Raha mametra-panontaniana isika hoe amin'ireo zavatra voalaza ireo, aiza amin'ireo no tsy hitantsika any amin'ny fiarahamonina misy atsika any. Mahasamy hafa kely ny amin'ny filazan'ny Paoly apôstôly sy ny amin'ny an'i Jesosy rehefa milaza ny amin'ny andro farany izy. Jesosy rehefa milaza ny andro farany azy dia nitany saniny ny amin'ny hoe hisy ny famantarana. Ny famantarana lazain'i Jesosy zany dia ny amin'ny hoe hisy horohoro-tany, hisy mosary, hisy firenena hitsangana hamely firenena, fanjakana hamely fanjakana, hisy ny antikristy. Reny rehetrarehetra reny koa raha fanontaniana apetraka amintsika dia hoe misy ve amin'izy ireny ny tsy mbola tanteraka. Fa izay ambaran'i Jesosy dia hoe ireny dia famantarana hiseho mialohan'ny farany. Ary izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ny Timoty zanany izay mitondra ny fiangonana any Efesosy dia mazava tsara koa hoe izao no hiseho any am-parany. Ilay lafiny anankiray zany zavatra miseho amin'ny manodidina, fa ilay lazain'ny Paoly apôstôly eto ny hiseho eo amin'ny fiainana na ny fitondrantenan'ny olona tsirairay avy, famantarana miseho amin'ny fomba fiainan'ny olona tsirairay avy, manambara fa antomotra ny farany. Toy ny lakolosy manaitra antsika izany ny amin'ny hoe ireo zavatra rehetra voatanisan'ny Paoly apôstôly lazainy amin'ny zanany eto io dia tsy misy izay tsy hitantsika hoe tsy tanteraka. Ary maro ny fampianarana voalaza teto mikasika ny faharatsian'ny olona, dia ireny rehetrarehetra ireny no velabelarina dia hita voalaza eto izany, manambara fa hoe antomotra ny farany zavatra rehetra. Ireo zay rehetrarehetra ireo zany dia fahitantsika ao amin'ny fiarahamonina izay iainantsika. Ka raha izany ary ny toe-javatra izay misy dia azo lazaina fa efa tafiditra amin'ny vanim-potoana farany isika, ka tsy misy amin'ireo rahatsim-pitondran-tena voatanisa ireo no tsy hita eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Koa raha izany ary no misy dia fitondran-tena manahoana ary no tokony asehon'ny kristianina manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Handeha handositra ve isika hitsoaka tsy hiara-monina amin'ny olona izay misy manana an'ireo toetra ireo? Sa handeha hitoka-monina isika, ka isika mianakavy hoe tsika kristiana andao hitoka-monina fa tsy hifanerasera amin'ireny intsony? Ahoana moa no lazain'i Jesosy amin'ny mpianany? Indro aho maniraka anareo eo anivon'izao tontolo izao. Ary raha mivavaka izy dia izao ny vavaka nataony tamin'ny rainy ao amin'ny Jaona 7:10. Mangataka aminao ray tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny hiaro azy amin'izao tontolo izao. Tsy ny hampialantsika eo anivon'ity tontolo izay feno fahalovana ity no tadiavin'Andriamanitra amintsika, fa naniraka antsika izy. Ary ny sary nentin'i Jesosy nampiseho an'izany hoe indro aho maniraka anareo toy ny zanak'ondry miditra eo ampovoan'ny ambodia.
mba azontsika sary an-tsaina ve ny hiafaran'ilay zanak'ondry izay alefa eo ampovoan'ny ambodia? Inona no hiafarany? Tsy maintsy ho faty. Azo antoka zany ny fahafatesan'ny hafatesan'ilay zanak'ondry alefa eo ampovoan'ny ambodia. Zany hoe ny tontolo hidirantsika zanak'Andriamanitra mandeha amin'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tontolo azo lazaina efa ao anatin'ny fahalovana romotra tanteraka, mankahala tanteraka ny fahazavana. Ka izany no hidirantsika, ary izany no ambaran'ilay hirantsika teo hoe nisy ireo martiora ireo. Fa raha tsy nisy ireo martiora ireo dia tsy ho izao itsika, fa ireo niaritra zany teo amin'ny fiainany ka nijoro mandrakariva izy na dia nahafoy ny ainy aza. Raha ireo tenin' Jesosy ireo no jerentsika ary dia tsy natsoiny hitoka-monina velively ny mpino azy. Eo anivon'izao tontolo izao indrindra ary no anirahan Jesosy atsika alefa tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia masika. Koa fitondrantena manahoana ary no asetritsika no tadiavina amintsika hiainantsika eo anivon'ity fiarahamonina, azo lazaina fa tena tafiditry ny fahalovana tanteraka ity. Manahoana ny fomba hijoroantsika ao anatin'izany? Raha miditra eo anivon'izao tontolo izao na ity fiarahamonina izay tratra amin'ny fahalovana ity sika dia tsaroa fa tahaka ny hoe miaramila handeha hiatrika ady isika ao anatin'izany. Io no tokony ao anatin'ny saintsika mandrakariva. Ary izany no anaovan'ny fiangonana Loterana rehefa hoe handeha hitoro ny filazantsara dia izy hoe handehanao tafika masina. Tafika masina satria toy ny hiady, mivonona mandrakariva, hisedra fahavalo, kanefa tsy fahavalo handeha ho vonoina fa fahavalo handeha ho resena hoentina ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany no sary ao an-tsaina rehefa miteny hoe tafika masina isika. Ary izany mahatonga ny Paoly Apôstôly manohatra antsika ny amin'ny Efesiana. Raha mamaky an'ity Efesiana ity sika amin'ny toko 4 manaraka eo, tafio avokoa ny fiadiana rehetra. Dia ireo fiadiana ireo no mila hoentintsika hiatrika ao anatin'izany fiarahamonina izay atrehintsika izany. Koa amin'izany hoy Jesosy dia mampiseho ny amin'izay tokony ho fiainantsika izy rehefa miteny hoe aoka ianareo tanteraka tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Voateny vao vakiana tamintsika teo zany teny izany. Aoka ianareo tanteraka tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Koa raha izany ary dia fitondrantena izay azo lazaina fa hampiseho ny fahatanterahana-Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no tadiavin'Andriamanitra hiainan'ny kristianina. Fitondrantena mampiseho ilay ohatra nataon'ny Ray aman-dreny nanao ny fampianarana soratra masina teto moa dia le hoe manahadray. Fa ny antsika eto dia hoe fitondrantena mampiseho an'Andriamanitra, ny fahatanterahan'Andriamanitra eo amin'ilay tontolo iainanao no anirahan'Andriamanitra antsika. Aoka ianareo hanahaka ny rainareo hoy Jesosy, hanahaka ny rainareo any an-danitra. Ka noho izany mba hahafahantsika mandray izany hevitra izany ary dia ho zaraintsika telo ity lohateny ity. Voalohany, fitondrantena feno satria mahakasika an'Andriamanitra dia zaraintsika telo izany. Fitondrantena voalohany dia ny fitondrantena feno fahamasinana satria Andriamanitra dia masina. Ny faharoa, Andriamanitra ny fahamarinana dia Andriamanitra dia fitondrantena anjakan'ny fahamarinana. Ary ny fahatelo farany amehezantsika azy dia Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, fitondrantena anjakan'ny fitiavana. Ireo no entintsika hamelabelarana mahakasika ity hoe fitondrantena kristianina eo anivon'ny fiarahamonina ity. Andriamanitra dia masina ary efa hatramin'ny ela Andriamanitra no nanambara izany tamin'ny zanak'Israely rehefa niteny izy tamin'ny zanak'Israely hoe aoka ianareo ho masina satria masina aho Jehova. Dia midika zavatra lehibe eo anatrehan'ny fiainan'ny zanak'Israely, izany hoe ny fanokanana azy manokana ho an'Andriamanitra, ary amin'izany dia ny hiaina ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra
tsy hiaroharoany amin'ny firenen-kafa izay manodidina azy. Kanefa miditra eo anivon'izany firenena izany zanak'Israely ka hanatanteraka ny fanompoana an'Andriamanitra tsy hiharoharony amin'ny jentilisa na ny firenen-kafa izany. Indrindra no lazain'ny Paoly apôstôly raha mijery amin'ity Efesiana 5 ity isika dia izay tadiavin'Andriamanitra dia voalazany hoe hamantatra izay ankasitrahan'ny tompo, mamantatra izay ankasitran'Andriamanitra ny mino. Ao anatin'ny fiarahantsika monina ao zany dia tsy ny hanaraka ny fanaon'ny jentilisa fa ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izany famantarana sitrapon'Andriamanitra zany ny isehoniny hoe ny fahasarotana amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Tsy mora izany satria ao anatin'ny fiarahamonina misy anao araka ny voalaza teo dia fiarahamoniny mpanao famadihana, ohatra famadihan-drazana, ianao irery no andeha hanohitra na tsy hanao izany fomba izany eo amin'ilay fiarahamonina. Tsy mora izany. Tsy mora ny fijoroana hoe sy handeha hanaraka ny fanaon'ny olona rehetra, ary eo ary ianao no holatsain'ny olona, ho hoesoesoin'ny olona, ary ho arabiny ianao amin'izay fotoana izay. Dia eo ianao raha tsy mijoro tsara hihazona n'ilay fahamasinan'Andriamanitra ka tsy hanaraka ny fomba ny jentilisa, dia tsy maintsy hanaraka moramora ihany ianao ndao hoe hialan'ny be sy ny maro. Eo no tsy maintsy hijoroan'ny zanak'Andriamanitra fitondrantena izay tsy hanaraka fa tanteraka izay endrika ny fomba rehetra amin'ny endrika izay misy fanoherana an'Andriamanitra. Isika rehefa manao batisa ao amin'ny fiangonana dia hoentiny eo amin'ny pastora ny zaza dia misy fanontaniana apetraky ny pastora manao hoe moa mampahafantarina aloha hoe izao ny finoan'ny fiangonana, avy eo izao ny fadin'ny fiangonana, ny devoly sy ny asany rehetra, fomba ny rehetra. Dia anontaniana ny ray aman-dreny hoe moa ekenareo va izany? Dia hoy ny mpitondra ny zaza avy eo hoe eny tompoko, manaiky tsara eo anatrehan'ny pastora, eo anatrehan'Andriamanitra ny fadin'ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra. Fa rehefa tonga any tokantrano ianao, kilalaka be ny any. Izany hoe tsy le fiainana le fanekena le hoe hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana ka hifadin'ny devoly sy ny asany rehetra sy ny fomba ny rehetra eo ambava fotsiny ihany. Ary izay no mahatezitra an'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely, satria ny fomba ivelany dia tanterahiny amin'ny hoe ty firenena ity manajahy amin'ny molony, fa ao anatin'ny fony ao dia fanoherana an'Andriamanitra. Teny an-dalana zahay nandeha nakaty, mialatsiny efa tsy maintsy ilaza ny zavatra misy izay hitanay moa zany. Dia andron'ny propagande moa hitantsika tsara amin'izao. Dia misy olona anankiray mitondra pankarta. Dia ny pankarta tsy hitanay fa zay avy ato afara amin'ny tomobilina moa zany manaraka an'ilay mpanao propagande dia miataka amin'ny sisiny zareo. Dia ilay any mpanao propagande anankiray ny t-shirt anaovany dia misoratra hoe tiako Madagasikara. Zay zany t-shirt anaovany. Dia mitondra pankarta izy dia mandindy eny amin'ny lalana. Dia rehefa nakeo aloha amin'izay zahay, rehefa nioaranay ireo olona ireo, jerena indray ny pankarta hoentiny ao kay HVM. Dia eo zany ianao manontany tena, ity olona ity moa ve zany timma ve sa HVM? Inona ny ao anatin'ny fony ao? Inona ny ao anatin'ny fony ao? Tsy fantatrao zany ny ao anatin'ny fony ao. Zany hoe zavatra mifanohitra no iainany olona, ary io no fiainantsika zanak'Andriamanitra. Mifanohitra amin'ny zavatra ekentsika eto ny zavatra ao anatin'ny fontsika, mifanohitra amin'ny zavatra asehontsika ny zavatra iainantsika. Tsy mifanaraka. Io le ataon'ny malagasy hoe mpitaripato vilam-bava. Ary zany ny iainantsika, finoana mivilana ny finoantsika, tsy mitoetra ao anatin'ilay fahamasinan'Andriamanitra, mihazona ny fahamasinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra.
fa ny mifanohitra amin'izany ny tena marina. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia ilay ao anatin'ny fonao ao io ao no isehon'ilay fahamasinan'Andriamanitra. Ary io mahatonga an Jesosy miteny atsika mandrakariva rehefa ny olona miteny hoe ny fahadiovana dia ilay misasatanana alohan'ny sakafo, dia hoy Jesosy hoe tsy izay zavatra miditra ao anatin'ny vavan'ny olona no mahaloto azy, fa zavatra mivoaka avy ao amin'ny vava, satria izany no avy ao amin'ny fo. Ny fo ao avy ao anatin'ny fon'ny olona no mahaloto azy. Ny fahamasinana dia tsy ilay fisehoana eny ivelany, tsy ilay fitafiana eny ivelany no fahamasinana tadiavin'Andriamanitra, fa ilay ao anatin'ny fonao mifanaraka tsara amin'ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna napetrany harahantsika eo amin'ny fiarahamonina. Izany no tadiavin'Andriamanitra ho amin'ny zanany, ho amintsika. Koa raha omena raha eo amin'ny fiarahamonina ianao, dia ao anatin'ny fonao mitahiry izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Raha fantatrao izany dia tsy ho voataonany olona na ho rebireben'ny olona amin'izay fombafombany izay hita fa hoe ity fomba manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia io nataon'ny ten'Andriamanitra hoe aza mety asiana zioka amin'ny tsy mino ianareo, tsy hisy iarahana amin'ny tsy mino amin'ny fombany, fa mandava an'izany. Ka ny zanak'Andriamanitra miaro ny tenany ao anatin'ilay fahamasinana tanteraka. Izany no tadiavin'Andriamanitra ho fiainantsika eo amin'ny fiarahamonina. Manamasina an'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Saro-piaro mihitsy Andriamanitra amin'ny fampifangaroharoana azy amin'izay zavatra heverintsika fa ho Andriamanitra. Raha amin'ny fotom-pianarana loteraintsika ampianarana ny confirmationa dia mampianatra ny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Dia ahoana ny hevitra izany? Dia manambara ao Martin Lutera ny amin'izay zavatra rehetrarehetra hevitra izany. Fa ho velabelarintsika tsara io mba ho fantatsika hoe ahoana moa izany hoe aza manan'Andriamanitra hafa izany. Dia izao, raha mbola misy zavatra ianteheran'ny fonao, iankinany ho avinao manontolo mihoatra an'Andriamanitra, dia io ilay Andriamanitra hafa. Io ilay Andriamanitra hafa. Ilay zavatra ianteheran'ny fonao, ny ho avinao rehetra, hoe mampiadana anao ka tsy mampieritreritra anao zavatra hafa ivelan'Andriamanitra, dia izay ilay Andriamanitra hafa. Tahaka n'ilay mpanan-karena ka hoe namboly vary izy ka betsaka ny vary, vokatra ny vary, dia ahoana ny fiteniny tamin'ilay fanahy hoe ry fanahy mitsahary, miadana, fa manana tahiry mandritra ny taona maro ianao. Fa Andriamanitra, Jesosy ny teny nampitandrina ny mpianatra tamin'izay hoe mitandrema ianareo, tsy miankina amin'ny habetsahany izay ananany olona ny fanahiny. Fa raha ny olona no esorina aminao ny fanahinao, ho aniza izay no harianao? Kanefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, io no hiazakazahany olona fatratra ny hanangona amin'ity fiainana ity. Aeny fa na dia hanambakany ny ray-tapo aminy aza, tsy mampaninona azy izany. Kristianina tsy tokony hanao an'izany velively. Mety ho vola izany no ianteheran'ny fiainanao, mety ho voninahitra no ianteheran'ny fiainanao, mety ho toerana hoe izao ny toerana misy no ianteheran'ny fiainanao. Fa raha izany no anankinanao ny fiainanao, very. Ary dia izay no anankinanao mihoatra no ho an'Andriamanitra. Andriamanitra mampianatra antsika tsara mazava tsara hoe izao no tokony hatahoranareo, aza matahotra izay olona mahafaty ny tenanareo fotsiny ihany, fa rehefa vitan'izay dia mijanona eo no fahefany. Fa matahora an'Andriamanitra izay afaka manala ny aina kanefa mbola afaka mandefa any amin'ny helo. Aorian'izao fiainana iainantsika izao izay hoe efa miakakaiky ny farany. Ahoana ny fiomananao? Miantehitra amin'izy ianao, miankina amin'izy amin'ny fiainanao. Fa raha misy zavatra hafa mbola iankina ny fiainanao, dia mbola izay ilay Andriamanitra, ka Andriamanitra hafa izay tompoinao. Ka mahasaro-piaro an'Andriamanitra izany, fa tsy manamasina an'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ianao amin'izay fotoana izay. Ka dia manota ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, satria mbola misy izay ianankinanao ny fiainanao manontolo. Zavatra ampitandremin'Andriamanitra antsika izany rehetrarehetra izany.
ka na mitombo ny fanananao, mitombo ny harenao, dia hoy ny soratra masina hoe aza ankinina any ny fonao. Fa hoe ento isaorana an'Andriamanitra izany hanatsarana ny namana rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Amin'izay ianao dia manamasina an'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Izay fahamasina an'Andriamanitra izay no tiany ho hiainantsika zanany koa. Izay fahamasina an'Andriamanitra izay no tiany ho hita eo amin'ny fiainanao, mifady ny ota rehetra, mifady ny faharatsiana rehetra, mifady ny zavatra rehetra manohitra ny didin'Andriamanitra. Izany no fitehirizantsika ny fahamasinana eo amin'ny fiainantsika. Ny faharoa manaraka an'izay dia fitondrantena anjakan'ny fahamarinana. Efa voalaza betsaka teto ny amin'ny resaka hoe lainga, tsy resaka intsony mikasika ny ataon'ireo mpanao politika maro izay manao fampanantenana voalaza ny teto. Fa raha izany tokoa moa hoe reny mpanao politika ireny nanatanteraka ny zavatra lazainy dia tsy ohatran'izao ny firenentsika. Fampiakanjo ny t-shirt fotsiny ianao dia rehefa avy eo ianao tangosany iray izay zavatra laniny tamin'iny avy eo, ianao indray no ampahantraina. Fa na izany na tsy izany tsy hanome tsiny fotsiny an'ireny olona ireny sika, fa isika mianakavy reto ihany. Voalaza fa hoe zanak'Andriamanitra isika ihany koa ange mandaingy. Tsy misy amintsika reto ny tsy mandaingy. Mba vozokafa ange ny fihirananareo amin'ny 400 raha mandinika fotsiny io tononkira io isika dia efa miampangatena fa mandainga daholo isika. Ny andro, ny volako tena ometsika an'Andriamanitra marina ve? Ny tanako, ny tongotro hiasa ho anao, tena mandeha araka izany ve isika hoe tena hampiasa ny tongotritsika ho an'Andriamanitra ary ny tanantsika ho an'Andriamanitra ve isika? Mety misy manao mampiasa fa vitsy. Ary izay no ataoko izako hoe isika nge mandainga koa amin'ny hira rehetra ataontsika ireo. Raha tena hiainantsika zanak'Andriamanitra io tena atao hoe mandroso ny filazantsara eran'izao tontolo izao. Fa saingy finaritra isika no mihira, mahafinaritra mampiady feo, fa rehefa manatanteraka azy tsy dia tena hita izany. Ary izay mampiseho hoe isika nge mandainga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, amin'ny zavatra ataontsika ihany, amin'ny hira ataontsika dia efa mampiseho an'izany. Andriamanitra tsy mba tia lainga izy. Andriamanitra marina izy, araka ny voalaza soratra masina fa hoe tsy mba olona Andriamanitra ka handainga. Fa izay zavatra nyresahany teneny dia tsy maintsy tanterahiny. Rehefa miteny izy mangatahamiko ianareo dia mahazo. Fa ny finoantsika no mety mihanahana amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Isika no tsy miorina tsara amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary tsy mahalala misaotra azy ara rehefa tanterahiny ny teniny. Eo amin'ny fiainantsika dia hitantsika tsara ny zavatra naseho nambara soratra masina ho fianarana ho antsika izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 5, mahalala tsara ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira isika. Fa iza moa Ananiasy sy Safira? Moa ve tsy kristianina tao amin'ny fiangonana? Moa ve izy tsy olona mazoto ao amin'ny fiangonana? Ary ny zavatra nataon'ny fiangonana tamin'izany dia ny zavatra rehetrarehetra izay amidy dia hoentina eo amin'ny apôstôly, hoentina zaraina mba tsy hisy ao amin'ny fiangonana na iray aza hahantra na hoe malahelo no ilazana azy. Dia mba nataony koa i Ananiasy Safira, inona nataony? Nivarotra ny taniny. Rehefa lafo izany, ohatra ny eritreritra izy mivady, ty rehetrarehetra ty ve dia ho alefantsika any avokoa? Nefa izay no efa fifanekeny izy rehetra tao hoe izay amidy any dia hoentina eo amin'ny fiangonana ho zaraina amin'ny rehetra. Dia izy raha alefany ty ho vomafitsika fa leo ny ampahapahany ihany no alefa, fa ny ampahany ampirimina.
dia nentina teo amin'ny apôstôly ny vola vidin'ny tany. Tsy mba niteny nantsotra koa izy hoe ny ampahany ihany ity nentina ity tompo, fa hoe ity ny vidiny tany. Hamitaka ary mandainga. Tsy ny fanomezana nentin'izy mivady no ratsy, fa inona no ratsy teo aminy? Dia ny fony, ny ao anatin'ny fony izay hitan'Andriamanitra izay mandainga. Fa raha mba nitsotra koa izy ireo dia araka ny voalaza teo hoe mba nilaza hoe ny ampahany ihany tompoko ity nentina ity. Fa te hila voninahitra sa inona angano nahatonga azy teo amin'ny mpianatra, kanefa ny fanahy masina tsy azo andaingana. Fa maro amintsika no mivoady eo anatrehan'Andriamanitra nefa tsy manatanteraka izany voady izany, fa mandainga amin'Andriamanitra. Kanefa ny ten'Andriamanitra manery atsika manao hoe efa ao amin'ny Jehovah ny voadinao, fa aza mandainga amin'Andriamanitra. Ka aza gaga isika raha mahantra ny fiangonana ara-panahy, satria na isika kristianina aza dia tsy miaina tanteraka ao amintsika samitsika ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ka ataony jentilisa ahoana moa no fahita an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, raha ohatra isika samy isika aza no mifanaratsy anatiny, kanefa ny ery ivelany mitazana fotsiny ny zavatra ataontsika, dia tsy ho resy lahatra naoviana izy hahita ny fahamarinana. Fa na isika aza hitany mandainga eo aminy, dia tsy ho resy lahatra naoviana izy. Ay azo aindaingana ihany izy ny miditra ao. Ka anjarantsika ny mieritreritra tsara, fa Andriamanitra tsy mba azo anaovana an'izany lainga zany. Andriamanitra ny fahamarinana izy eo amin'ny fiarahamonin'Andriamanitra dia efa nametraka tsara. Ny amin'isiny hoe aza manao fitsarana miangatra. Tamin'ny andro taloha izy, tamin'ny andron'ny zanak'Israely izy dia efa niteny hoe eo amin'ny fitsarana no ifisian'ny fiangarana matetika. Dia tamin'izany izy nefa manao hoe aoka ianareo hanendrim-pitsara ary hitsara marina ny adiny olona rehetra. Aza manao hoe mpitondra tena ty na tsy manana ity olona ty ka dia hiangarana. Amin'izao andro iainantsika izao manjaka ny fitsaram-bahoaka. Inona ny mahatonga ny fitsaram-bahoaka mahenika ny firenentsika? Satria efa tsy matoky ny fitsarana intsony ny akabetsahan'ny vahoaka, tsy matoky intsony ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka. Ty rehefa alefa ao zao dia ho kolokoliana ao reo dia lasa eo. Ary dia izany tokoa zavatra misy ny akabetsahana, fa tsy ny maramila rehetra na mpitandro filaminana rehetra manao an'izany. Fa mino aho fa ny zanak'Andriamanitra efa miady mafy amin'io. Ny zanak'Andriamanitra mpitandro filaminana, ny zanak'Andriamanitra mpitsara miaro an'izany. Fa ny zavatra mampalahelo eo amin'ny firenena dia izao: rehefa mahazo toerana eo amin'ny fanapahana ny zanak'Andriamanitra dia miova, tsy mahajoro amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra intsony izy. Tsy mahajoro izy, fa lasa manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao indray. Ka dia mahavery hevitra na ny jentilisa ary hoe raha n'io ve tsy mpiandry ve izy io? Raha naty ve tsy mpiandry ve izy io? Fa any andafy any isika malaza hoe toby lehibe 4 eto Madagasikara mamoaka mpiandry tsy latsaky ny 1000 isa-taona, kanefa manjaka ny kolikoly. Dia mifanontanian'ilay vazaha dia manao zao hoe fa anga manao kolikoly koa ve ny kristianina ny Madagasikara? Dia izany no olana, izany zavatra misy. Engane isika menakavy izay miditra eto amin'ity toby ity, raha misy zanaky ny fiangonana mpitandro ny filaminana, raha misy zanaky ny fiangonana eto manana andraikitra amin'ny fanapahana, mivantana amintsika koa ny lahateniny amin'ny hoe fitondrantena manahoana no asehonao eo amin'ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra anao. Ary ho antsika kristianina koa, ndrao isika koa no manosika manao kolikoly, mahatonga n'ilay mpitondra hanao kolikoly koa.
fa isika no tokony hiady amin'izany rehetrarehetra zany. Halan'Andriamanitra ny kolikoly ota izany, fa mandehana amin'ny fahamarinana ary mivonona ho martiora amin'izany. Fa raha tsy manana toe-tsaina ho martiora amin'ny fahamarinana isika dia tsy ho tanteraka naoviana ny hampanjaka ny fahamarinana, satria Andriamanitra marina. Ianao no anantenan'Andriamanitra hampisehoan'izany fahamarinana zany eo amin'ny misy ianao, dia tsy hisy mandrakizay ny fahamarinana raha tsy ianao no mijoro. Izay no isehoan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo amin'ny toerana izay misy ianao. Fa raha tsy mijoro ianao dia zava-poana ihany no andrenesantsika sy iainantsika ny ten'Andriamanitra eto. Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana dia tsy mba mizaha tavan'olona izy, tsy mba mizahazaha tavan'olona izy ao anatin'ny fahamarinana. Ny atsika dia hoe havako ty raha misy patsa hoe fitenenana mahazatra, mety tsy fantatry ny sasany zany hoateny zany hoe havana raha misy patsa namany ty. Rehefa manasa isika dia izay mety manama antsika ihany, marina zany, tsisy maharatsy an'izany. Kanefa Jesosy mampianatra atsika ary firy amintsika moa mba mahatanteraka nyity teny Jesosy ty hoe raha manasa olona ianao dia aza zay namanao na zay manan-karena na zay mety olona ambonimbony no asaina fao izy hoe asao ny mahantra, ny mandringa, zany hoe le olona tsy afaka hanao inina ao. Izy amintsika moa mba efa nanao an'izany mba hatsangano ny tanany. Eo isika mianakavy dia efa sahirana sahady isika mianakavy, nefa mianatra foana ny tenin'Andriamanitra isika, mianatra foana ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe soa ihany Jesosy mametraka an'io mba hahatonga atsika hanetry tena, tsy hisy hirehareha na dia iray aza, fa asehon'ny tompo izany mba hahatonga atsika handiny tena lalina amin'ny atao hoe tsy fanilikilihina eo amin'ny fiarahamonina mandray andraikitra. Isaorantsika an'Andriamanitra ny fisindreo terem-panahy, ka hiasa amin'ny fanahin'Andriamanitra manangana an'ireny santra ireny hoe andraisana ny madinika sy ny sisa. Ary izany no asan'ny fiangonana, manana mitoby isika hikarakarana andreo tsy manan-kiahy. Efa manao isika amin'izany. Fa ilay anankiray ilay voalazan'i Jesosy teo, iny mbola tsy vita, mbola hoentina mbavaka iny ny ahafahana manatanteraka an'izany. Miavaka mamafitsika ny amin'izany rehetrarehetra zany. Fa jereo tsara Jesosy rehefa nanatanteraka ny asany tetỳ ambonin'ny tany. Na tsoiny Matio, ry Matio, avianao manaraha, inona ny asan'ny Matio? Asan'ny jentilisa, mpamory hetra, asa zay sokajian'ny jiosy, fa asa zay mahavery any amin'ny fahaverezana any amin'ny helo. Nefa natsoiny Jesosy hanaraka azy, dia iny Matio nanaraka azy. Nasain'ny Matio ao an-trano izy, ary rehefa tonga tao Matio, tsy vitan'ny Matio reriny tao, fa natsoiny daholo ny namany rehetrarehetra mpanao afera ao amin'io habatserana an'io, mpanao kolikoly rehetrarehetra tao, natsoiny avitsika bakaty fa ao amiko ao Jesosy, dao hiara-misakafo aminy. Niditra tao Jesosy, fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny atakataka tery dia nanome tsiny an'i Jesosy, miantsano amin'ny mpanota sy ny jentilisa izy. Fa Jesosy matoa izy miditra amin'ireny, tsy hoe hanaraka ny ataony, tsy hoe hanao zao hoe mahafinaritra ny ataonareo, fa inona no ataony? Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody Jesosy, fa ny marary, hanasitrana an'ireo izy. Ary izany indrindra no asantsika amin'izay ataontsika rehetrarehetra, dia ny hampiseho fanasitranana, hitondra fanasitranana amin'ireo olona izay ahilikilika eo amin'ny fiarahamonina. Tsy hanana havaly ho anao ireo, tsy hanana hatolotra ho anao ireo, tsy afaka hikolikoly anao ireo, fa mandray azy ianao dia ny hitondra azy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no asan'i Jesosy, ka tsy anavakavahany na iza na iza. Izany ny fijorontsika vavolombelona. Ho sahirana ihany isika mianakavy reto raha irahina hoe andeha hoe ndany nitory filazantsara amin'rery mpivarotena rery. Raha izy mpiandro vavy irahiny,
ahoana no andehananao fa ataondranona raha ho hitandranona makeny azao dia namany angambany reny ka iny makany hany hany dia ohatran'izany manahirana antsika fa iza zany no hitory filazantsara amin'izy ireny. Ahoana ny fomba hataontsika hahazonany reny ho ao amin' Jesosy? Sa reny ve anisan'ny sokajy le efa ataon'ny fampianaran'ny fiangonana hafa hoe efa voatokana ho any amin'ny helo reny ho very mandrakizay? Misy an'izany ve ao fampianarantsika? Fa tsy misy olona na dia iray ho tian'Andriamanitra ho very. Fa tsy isika rehetra kosa nefa no hanana antso ho amin'izany. Fa anjarantsika no mandinika tsara amin'ny fiainantsika rehetra hoe ahoana ny fijorontsika vavolombelona. Ahoana ny fijorontsika vavolombelona na ny fitondrantenantsika manoloana ny manodidina misy atsika. Manana andraikitra isika. Mbola lazaina hoe nahoana moa isika no takina ity toetra anankiray ity hoe fitondrantena eo anivon'ny fiarahamonina ity. Nahoana no takina an'izany isika? Dia tahaka an'izany Andriamanitra tsy manilikilika na iza na iza. Hitantsika tsara izy rehefa tao anatin'ny tokantrano Simona anankiray, Simona boka anankiray izy dia tao Jesosy nisy vehivavy anankiray tonga teo aminy teo dia hoy ny olona izay nanasan'i Jesosy tamin'izay, raha mpaminany io dia fantany amin'ity vehivavy ity. Fa inona io vehivavy io? Vehivavy maloto fitondrantena io, mitomany ao tongotry Jesosy, mandraraka menaka manitra amin'ny tongotry Jesosy, ary tsy mba servieta no hamafany ny tongony fa ny volondohany. Izy amintsika reto moa zany mba hamafa ny volondohany amin'ny tongotra na ny vadiny, na vadiny aza ataony an'izany, tsy hanao an'izany mihitsy hoe ianao vadiko tiako ka dia fafako amin'ny volondohako ny tongotrao. Fa tsy hisy hanao an'izany na oviana na dia tiany aza ny vadiny hoe ity ny servieta malala fafao amin'ity ny tongotrao. Enina dia itsika eto manao an'izany, manasa tongotra angentsika ery e. Fa rehefa manasa tongotra eny ve nareo dia ny volondohanareo le manasa no mafana ny tongotra le sasana tongotra eny? Servieta no mafatsika azy amin'ny fanasa tongotra. Fa ity vehivavy ity dia izany nataony teo, kanefa izany mbola hitsarahan'ny olona azy hoe fantany io vehivavy io. Fa Jesosy tsy hoe mankasitraka ny ataon'ilay vehivavy, fa izay ao am-pony dia ny hoe asan'Andriamanitra handeha hitory ny filazantsara amin'ny vehivavy io dia hoe voavela ny helokao. Izay no zava-dehibe amin'i Jesosy, ny hamela ny heloky ny olona rehetra, fa tsy ny hitsara ny faharatsian'ny olona. Tsy izany no anirahan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiarahamonina, hanameloka sy hitsara na hampitsikafokafona ny fahotana sy ny fahadisoan'ny olona rehetra. Tsy izany no misy eo anirahan'i Jesosy antsika. Fa ny hitondra an'ilay olona ho ao amin'i Jesosy, hahafantatra an'i Jesosy, hahita an'i Jesosy, ka hahazo ny teny mamin'i Jesosy hoe voavela ny helokao anaka, mba ho isan'ny mpiara-mandova amintsika izy koa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no tadiavin'i Jesosy ho fiainantsika. Ka izay le mahatonga hoe tsy mba manao fanilikiliana alay Andriamanitra tia fahamarinana. Ny fizarana fahatelo farany dia amin'ny hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Io fitiavana io zany ny tena toetra mahizy azy an'Andriamanitra. Io ny tena toetra mahizy azy an'Andriamanitra. Fa jereo tsara ilay voalazan'i Jesosy ny amin'ny hoe aoka ianareo hanahaka an'io rainareo io. Fa ahoana no ataony? Mandatsaka ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina, mamposaka amin'ny masoandro amin'ny mino sy ny tsy mino. Fa raha isika angamba no atao hoe nomena an'izany fahefana izany, ary tsy mino aza mena orana iny, izany no atsika. Fa ireto any nomeo anina, izany no fiainantsika. Fa ny an'Andriamanitra tsy izany. Fa ny azy ny fikendreny dia ilay fitiavany ny olona no hariny tahaka ny endriny. Tsy tian'Andriamanitra hisy ho very io na dia iray aza, fa tiany ho voavonjy avokoa. Izay le mahatoetra an'Andriamanitra ka nanolorany an'i Jesosy zanany, tsy amin'ny teny fotsiny ihany nanaovan'Andriamanitra izany hoe tiako izao tontolo izao. Fa Andriamanitra rehefa tia izao tontolo izao nomeny mihitsy ny zanany hamonjy, ary nanatanteraka izany Jesosy hoe tonga tetỳ aho hanatanteraka ny iraka hampanaoviny ray ahy.
dia ny hamonjy zao tontolo zao ary tsy amela isy ho very na dia iray aza. Alahelon'Andriamanitra mahita fanahin'olona iray very. Ary aoka isika tsy ho fiasany ny devoly ka hahatonga fahaverezany fanahin'olona anankiray, fa ho fiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra hahatonga famonjena ho an'ny olona hatanteraka ny famonjena ny olona tsirairay avy, satria Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena izy. Koa izay tadiavan'Andriamanitra amintsika aza ary ry havana dia tsy ny fahalalana mihaino ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, fa ny hainantsika ary ny hampiarantsika izany eo amin'ny fiainantsika, tahaka izay efa nataon'i Jesosy. Araka ny nataon'i Jesosy izay tiahy ny asa ataoko no ataony koa. Ny an'i Jesosy nampiseho fitiavana tamin'ny olona rehetra izy. Tsy mbola hitanao olona nanatona an'i Jesosy ka hoe nolaviny na hoe halany. Eny fa hatramin'ny zaza kely noroahana aza io Jesosy avelao ny zaza hanatona azara rano. Tsika olombelona, tsika olon-dehibe no mandroadroaka an'ireny zaza ireny, fa Andriamanitra dia mandray azy. Hitantsika amin'izany rehetrarehetra zany ny atao hoe nitoetra n'Andriamanitra amin'ny fitiavana, ary izany fitiavana izany tia no hita eo amin'ny fiainantsika rehetra, ary tsy anavahana hoe ranona ny tiako fa ranona halako, fa asehon'Andriamanitra amin'ny fiainany sy amin'ny ataony rehetra ny amin'ny hoe fitiavana ny olona rehetra. Ary ny hafatra ny soratra masina dia manao zao hoe raha azo atao izy dia mihavana amin'ny olona rehetra, mihavana amin'ny olona rehetra ny tadiavan'Andriamanitra amintsika. Mba fantatrao ve zao le olona nilanao io amin'izao eto amin'ity toby ity, mba efa mifandray tanana taminy ve ianao dia rehefa tonga teto, sady eo ianao dia mijery amin'ny pastore ity mampianatra, fa leo akaikinao tsy fantatrao akory ny fisiny. Fa isika tadiavan'Andriamanitra hifankatia, mifankatia, fa tsy hoe dia samy maka ho azy eto zahay alohany androany, fa rovinana isika vao ampiatra ny tenin'Andriamanitra, rovinana vao hiaina ny tenin'Andriamanitra. Eto no anombohana izany, eto no hisantarana an'izany fiainana ny tenin'Andriamanitra izany. Ny mampalahelo koa amin'ny zavatra misy ankehitriny dia efa mihamangatsika araka ny voalazan'ny soratra masina teo hoe any amparany any dia hihamangatsika ny fitiavany maro. Tena miasimba izany fitiavana izany. Eny ka nahatra amin'ny tokantrano aza potika rava, sahirana dadapasy ety mitsodrano ny fanambadiana, mametra tanana amin'ny aniny eo, manaiky tokoa evanao ka tsy saraka ianao raha tsy amin'ny fahafatesana no eny tompo. Fa rehefa aveo, rehefa tsy mifankahazo ary amin'ny tribunal hadino iny, ary lazaiko aminareo fa ny statistika ny fisaraha-panambadiana mampivarahontsana ny mpitsara. Vao nresaka tamin'ny mpitsara vao aingana dia izy hoe tsy fantatra intsony izy mihafaran'ity firenena ity, fa zany fisaraha-panambadiana ao zany dia efa tsy tambo isaina. Dia anontaniko zany, misy amin'ireo ve kristiana? Saika kristiana izy mianakavy. Ny tsy kristiana nge fa tsy manao ny mariaziny, fa le manao mariazy nge kristiana, le manao mariazy ny kristiana fa tsy ny jentilisa hanao mariazy aty, fa saika kristiana izy rehetra. Fa maninona ny ala ilay fitiavan'Andriamanitra tsy ao intsony. Fa raha mamaky ianareo ity Efesiana nosoratan'ny Paoly apôstôly ity, dia ao ny tsy ambaratelo hitondrana ny tokantrano, manomboka ampivady izany, tonga hatrany amin'ny mpanompo izany, tonga hatramin'ny fitaizanany zanaka izany. Vakeo amin'ny toko 5 io hatramin'ny toko 9, hitantsika ao zany. Ianareo vehivavy tiavany vadinareo, ianareo lehilahy tiavany, ianareo zanaka manohavany ray sy reninareo, ianareo mpanompo tiavany tomponareo. Tsy izay saropo ihany tsy tiavinareo fa nasaropo ary tiavinareo. Ao voafehy ao avokoa izany rehetra izany. Novakitsika ve izany, hiainatsika ve izany? Hanao tantara anankiray anareo, fa ny fahapotehan'ny fitiavana mahapotika tokantrano tsy vitany hoe manimba zavatra anankiray, fa maro ny zavatra potika izany. Potika ny ankonana, potika ny asa,
potika ny firenena, miteraka fahavoazana be deaibe izany. Fa rehefa mikorotana ny tokantrano hatrany amin'ny toeram-piasana nge tsy mandeha amin'ny laony intsony. Na le asa ataon'le rangana ramatoa any ampiasana tsy mandeha amin'ny laony intsony, fa mavaralila daholo, nefa mitondra ny firenena ohatra, manana anjara fitantanana ny firenena ohatra, dia mety hapotika ny firenena izany. Ary lazaiko anareo fa araka ny filazam-pitsara ihany koa ao amin'ireo zaza maditra izay apetraka amin'ny toerana hitaizana ny zaza maditra, dia saika avy amin'ny tokantrano rava sy potika avokoa ireo zaza maditra ireo. Ireny tonga antsoin'ireny silamo anaovany iraka fanaovana fihetsika mahery mampipoaka ny tenany amin'ny bomba reny, avy amin'ireny tokantrano reny rava, satria tsy mahita fifaliana ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny ny rava izy. Dia ino am'izany, alaina izy reny dia hofanina, dia entina dia manapoaka bomba ary amin'ny toeran'ny kristianina mivavaka ary ianareo, dia lasa manao an'izay satria tsy hitantsony izay ataony. Ka aoka isika tsy hanomevahana ny faharatsiana tahaka an'izany. Tantara anankiray ity nampalahelo anahy. Tokantrano kristianina, efa ela ny zanak'izy ireo, vavy anankiray 10 taona, ndray 12 taona eo, tsy nifankahazo foana izy mivady, nifanditra foana foana ao tokantrano ao, tsy serisy malala intsony, tsy jakan-drangahy intsony tokantrano, lasa izy nandeha nilaoza ny tokantrano. Ny zanak'iry zareo kely sekoly lahady, mpianatra sekoly lahady, dia nahita dia manontany amin'ny mamany foana izy isakarivo, fa lasa nakay izy dada neny, tsy hoe izy anaka fa lasa nandeha misy diana lehany. Tonga indray ny ampitsoiny, aizy dada, mbola tsy tonga izy anaka. Aizy dada, efa roa taona, tsy roa taona fa efa roa volana. Zay foana ve dada dia mbola tsy tonga? Fa aiza hono izy? Manao hono izy any? Tsy manana holazaina ilay reniny. Inona no lazainy amin'ilay dadany ihany? Salama ve sa marary ve sa manao hono? Dia nalahelo le zaza, fa isakay dada neny, dia tsy hita. Dia nalahelo any dadany ilay zaza, dia mandeha miangona izy ny alahady, fa isakay dada tsy miaraka amintsika. Dia mody, dia tsy mahita holazaina ilay reniny, dia narary fo ilay zaza satria nalahelo ny dadany izy. Dia niteny amin'ny neniny izy, neny tsy azo antsoina ve dada haka aty amintsika? Fa izy tsy hita. Dia nitombo ihany ny aretin'ilay zaza, nitombo ihany le aretim-pony, nalahelo ny dadany izy. Dia rehefa tsy zakan'ilay zaza intsony, dia tsy maintsy nentina tany amin'ny dokotera. Dia nentina tany amin'ny dokotera, io izy ilay dokotera hoe tsy hisy hevitra intsony ny fon'ity zaza ity, fa atsoiny ny rainy, tadiavo ny rainy. Dia lasa ny rainy ange tsy lavitra, fa eo amin'ny tanàna ihany. Dia niazakazaka tany amin'ny toeram-piasan'ny rangahy ramatoa, rehefa nihaona teo, dia izy ramatoa niandry ny firavahan'ny mpiasa. Dia vao nahita ny ramatoa rangahy tonga dia nangarika, dia lasa dia niazakazaka ramatoa, zafady, inona koa mbola atao aty? Dia izy tsy noho ny amiko ange no andehanako aty. Fa inona koa? Fa mitady inona aty? Dia izy ilay ramatoa, tsy noho ny amiko fa noho ny amin'ilay zanantsika. Maria ny anaran'ilay zazakely zany, noho ny amin'ny Maria zanantsika. Fa maninona izy? Marary izy, mitady anao izy ary tsy mety izy raha tsy mahita anao. Ndao ary hoany. Dia lasa niaraka nakany amin'ny hopitaly izy mivady, eo amin'ilay farafara kely misy ny zaza. Dia mandohalika avy ato rangahy, dia mandohalika avy ato ramatoa, mijery ny zanany eo. Dia mihiratra ilay zanany efa mba ahoana fahafatesany mijery azy mivady. Dia niraisy ny tanan'ny reniny, niraisy ny tanan'ny dadany, dia nakambany ohatran'izao. Dia izao ny teny nataony dada sy neny, aza misaraka intsony ianareo. Vita izay teny izay, maty ilay zaza. Misy fiantraikany tahaka an'izany. Ny zavatra misy rehefa tsisy fitiavana intsony eo amintsika. Ary aza gaga ho isika hoe mitombo ny ditra ny zaza ankehitriny, satria
tsy mahita ny ray aman-dreny mifankatia-tsony, nefa eo amin'ny batisany dia efa afatra farany, efa misy vavaka atao. Aoka ho hitany mandrakariva ao atokantrano ray aman-dreny ny fifankatiavana. Asa mba henon'ny ray aman-dreny ihany zany hoe manjaka ao anatin'izy mivady ve le fifankatiavana eo amin'ny tokantrano. Ka santionany anankiray fotsiny izay lazaiko antsika zay, fa ny fahasimbana sy ny fahampitehina vokany toy ny tokantrano dia goavana ary mitondra vesatra ho an'ny firenena izany. Fa raha misy ny firenena teo vanina dia tsy maintsy miainga avy eo amin'ny tokantrano izany, miainga avy eo amin'ny fanabeazanao, ny ankonanao izany. Zay vao hita firenena vanina isika. Fa ny zavatra misy sy loza mananotanina ny firenena koa ankehitriny dia ny fisian'ity tokantrano hafahafa ity. Lehilahy sy lehilahy mivady, vehivavy sy vehivavy mivady, dia eo koa le zaza afaka any an-dafy, afaka manangana zaza ho tezany, dia ho sahirana ilay zaza hieritreritra izy amireto moa zany ny dada, izy amireto no neny. Lehilahy samy misy volombava anankiroa no jereny eo isan'andro isan'andro. Fahavetavetana zay tsy vao amin'izao androntsika izao zany no nisy, tsy vao amin'izao androntsika izao zany no nisy. Fa Paoly apôstôly efa nananatra ny Romanina, ny faharatsian'ny olombelona, efa nisy zany hoe ny lehilahy efa manala ny fanaony amin'ny vehivavy, fa mandeha manaraka ny filana izy samy lehilahy izy, ary toy izany koa ny vehivavy. Romanina amin'ny epistily ho an'ny Romanina zany ary amin'ny toko voalohany. Efa tany nisy ny sida, fa tsy vao izao. Aretina navelan'Andriamanitra hihatraminy izy ny vokatra zany fitondrantenany maloto izany. Ka azagaga amin'izao fotoana zao efa tsy fantatrao intsony ny marina sy ny masina sy ny hitantsika amin'izao fotoana zao, ary misy ny fiangonana manaiky izany. Efa miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no fijorontsika ao anatin'izany? Fitondrantena manahoana no ataontsika ao anatin'izany? Fa raha misy amin'izany sanatria misy an'izany aretina vokatry ny ota izany, tsara hoentina ao amin'i Jesosy ho sitraniny, fa tsy misy zavatra tsy hain'ny tompo hafahana. Fa amin'izao moa dia efa tsy menatra intsony izy ireo, fa eto Madagasikara efa hanomboka hiseho, ary mila mitandrina isika. Ary zay mahatonga ny hafatra eto ho amin'ny zanaky ny fiangonana manana andraikitra ao amin'ny fanapahana, hijoro tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny mahatonga an'izany any an-dafange efa tafiditra amin'ny lalam-panjakana, dia satria tsy mijoro ny zanak'Andriamanitra, fa idirany reto olona reto zay manana an'izany fitondrantena maloto zany, efa miditra mitsokosoko mangina izy, maka ny fahefana, ary dia ampidiriny ho lalàna izany, ka dia efa lasa lalàna, ary ny fanjakana no manohatra an'izany. Eto amintsika aza mieritreritra isika fa tsy misy eto, ary efa hanomboka hilahatra izy ireo rehefa kelikely eo, hitondra pankarta hitaky ny zony afaka hifanambady. Fa na ny biby aza tsy mbola hisy hoe hitaky hifanambady, hanao fomba tahaka an'izany, tsy mbola nahita biby hifanambady ny lahy sy ny lasiny, vavy sy ny vavy zany. Ary io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fatratra ato, hoe ny oloko efa tsy mahalala intsony i Jehovah, ary amin'ny Isaia toko voalohany. Fa efa miditra any amin'ny fahalovana. Hataoko inona ny fanatitra ho aterinareo any amin'ny fiangonana? Hataoko inona ny zavatra hoentinareo doranareo isan'andro ao? Efa leo an'izany ao Jehovah. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia ny fahamasinany hiazonanao ny teniny araka ny fahamasinany sy ny fahamarinany. Izany rehetrarehetra izany moa no lazaina amintsika dia ny mba hiomanantsika tsara, hiainantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza eto hoe izany ny fiarahamonina misy atsika. Hoay ho sahijoro ve ianao?
amin'ny finoana nanao, amin'ny fahamarinana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahamasinan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Sa hijoro martiora ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao eo amin'ny fiarahamonina misy ianao? Fa raha tsy mijoro ianao ho amin'izany dia azagaga fa tsy maintsy ho rendrika ihany no hafarany, ary hanamarina ny reny koa aza no loza indrindra. Fa eto isika eto amin'ity toby ity dia araka n'ilay hira nataontsika teo hoe Jesosy kapitenay no miantso izao, hiady no ilananay, hiady isika. Niaditsika tsy ady amin'ny nofamandrao i Paoly apôstôly, fa amin'ny fanahy ratsy miaineny amin'ny rivotra, tsy ho hitanao asiana totondro izany, fa ny anjaranao mijoro. Tamin'ny ady lehibe faharoa dia ny manana ropilanina betsaka indrindra no matanjaka. Ny manana ropilanina betsaka indrindra no matanjaka, ary izany ny zavatra misy. Tsy misy maro amintsika ngamba mety mbola tsy teraka, ary misy koa nefa teraka tamin'izany andro lehibe faharoa izany nefa tsy eto intsony. Fa ny zavatra misy rehefa ohatra ka mandeha iny ropilany iny, rehefa lany dia tsy maintsy miverina indray any amin'ny atao hoe toby-piantsonana zany, dia toby no ilazana azy. Miverina indray, asiana lasantsy indray, dia lasa indray. Ary rehefa mandeha tsy hoe mandeha maniditsidina fotsiny eny, fa misy ny iraka ampanaovina, dia ny hanafika ny fahavalo. Ty ropilanina anankiray ty efa lasa lavitra, efa hita fa hoe tsy efa lany ny lasantsiny, mbola tsy nieritreritra hiverina ihany, lasa ihany. Rehefa tany handeha hiverina, efa hita fa hoe ho latsaka eny ny anelanelan-tany eny izy, ho faty zany io mpanamory io. Dia nahita seranana ropilanina, toby ropilanina anankiray izy teo, nidina teo. Aiza izy nidina? Teo amin'ny seranan'ireo ropilanina, seranana izay any fahavalo. Tao izy niditra. Vao niditra izy tonga dia nirarafany fahavalo nitifitra. Tafapetraka ny ropilanina fa saingy maty izy. Dia nivokatra zany ny fahitana an'izany rehetrarehetra zany, nahatonga ny fiovan'ny teknôlôjia taty afara. Rehefa taty afara dia hitantsika tsara ho an'izay mahita moa amin'ny fahitalavitra, mialatsiny indrindra fa taty afara dia lasa namorona atao hoe ropilanina anankiray ngeza be indray ny mpahay mamorona moa zany dia rehefa lany eny ampanodinana ny ropilanina, dia misy ropilanina anankiray manome azy lasantsy eny ampanodinana eny ihany. Zany nahatonga an'ireny fikarohana reny. Vokatra io zavatra seho anankiray io hoe maty tany fotsiny ilay namana, fa tsy tafaverina tany amin'ny toby. Dia tsy mifanova tahaka an'izany isika mianakavy eto. Eto ny toby izay anovozantsika ny lasantsitsika. Ny lasantsitsika dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra, ampianarina eto, tovozina eto. Ary ilay ropilanina rehefa handeha hanidina izy ka fa nahazo lasantsy tsara, tsy hoe maniditsidina fa hanatanteraka iraka. Miala eto isika, ary izay ilay voalaza eto hoe ho any amin'ny fiarahamonina isika. Fa raha ianareo diso lalana ka toby hafa no alehanareo, dia azagaga fa ho tafiditry ny fahavalo, ary ho fatin'ny fahavalo mora fotsiny, dia tsy hita intsony. Ka efa fantatrareo ny toby izay tokony hidirana, hakana sy hanovozana. Ary rehefa nandray eto isika dia handeha indray isika izao. Ary izany indrindra nahatonga an'ity nampametram-panontaniana hoe fitondran-tena kristianina eto amin'ity toby ity. Raha jerena ne isika mianakavy reto efa kristianina daholo, efa mahalala tsara zavatra rehetrarehetra, izay zavatra nilazaiko rehetrarehetra teto reny ange fantatrareo daholo. Fa izy amin'izay nilazaiko teto moa tsy fantatsika mianakavy. Efa fantatrareo fa mamerina fotsiny nataoko, mampahatsiaro fotsiny nataoko. Izany hoe efa lanilany ihany ilay carburant tany, ilay lasantsy ny tany, dia miverina eto tsika dia fenona indray mandeha, dia handeha indray tsika mianakavy izao.
tsy hoy izy niratsika hoe ny ady zay ny tany zay alehanay sy ny zafady vakina tsara ny tononkiratsika teo, ny tafika izay katrohanay dia tsy ady mora atao, tsy ady mora atao angeno alehantsika any, fa io andiny fahatelo io dia hoe misy mihitsy ny martiora no ilay finoany. Ka aoka isika hivonona mandrakariva araka ny teny Jesosy manao hoe ianareo no vavolombeloko, midikany hoe vavolombelona martiora midikan'izany. Amin'ny teny grika izy dia hoe martiora no voalaza ao, fa antsika malagasy azy dia natao hoe vavolombelona. Fa aoka ho martiora ianareo, ho martiorako ianareo amin'izay andrahako anareo. Ary zany indrindra no hivononantsika avy eto, hanambara sy hizara ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fahamasinany amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy atsika. Ary amin'izay ijoroanao dia eo no mahatonga mahatanteraka tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe mahazanaky ny mazava antsika. Vao mijoro ianao dia hita daholy ny faharatsiana rehetra, hialan'ilay olona izay mitoetra ao anatin'ny fahamaizinana. Ary vao mijoro koa nefa ianao dia hita ny olona ao aminao, amin'ny fiainanao, amin'ny fitondran-tenanao, amin'ny fomba fiasanao, amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra, Kristy Jesosy. Mamaky anao izy toy ny mamaky taratasy. Tsy mila mamadibadika, tsy voatery hahavaky baiboly izy, fa vao mahita anao ny jentilisa dia hoe zanika manompon'Andriamanitra, mahataonao amin'ny Kristy Jesosy. Izay no antony hijoroantsika vavolombelona, izay no antony hijoroantsika eo anivon'ny fiarahamonina ilay ho vavolombelona, manambara an'i Kristy Jesosy amin'ny ataontsika mianakavy. Dia izay foy izay no azo lazaina, zaraina foy eto amintsika, fa ny fanahy masina no ampitombo-betsaka sy ampaharitra ny vokatra amin'ny fiainantsika, antomotra ny faran'ny zavatra rehetra araka ny voalaza teo, dia mila mijoro tsara isika mianakavy. Man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay aza hatramin'ny taloha indrindra ary ho azo mandrakizay vavaka isika toa. Misaotra anao zahay Jesosy Tompo noho ny fitiavanao anay indrindra. Mahatsiaro izahay fa te hijoro ho vavolombelonao, te hiezaka mafy izahay hanao ny asanao, kanefa vao miala eto amin'ity toerana ity dia malemy, tsy mahefa manao na inona na inona. Kanefa tsy manome tsiny anay amin'izany ianao, fa mampiseho izany fa kely ny herinay, tsy ampy ny solika fitaizanay, ka mora reraka izahay. Ampio izahay Tompo mba hijoro ho vavolombelonao. Ampio izahay mba haizanay mitahiry ny teny rehetra izay nozaraina teto amin'ity isa-taona ity, ary izay mbola ho zaraina eto amin'ny manaraka, aza vela ho mpiaino fotsiny azahay. Fa ampio mba hiaina izany amin'ny fiainanay manontolo. Ary ampio izahay amin'ny fijoroanay vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Ianao mahalala fa tsy mora izany Jesosy, fa mety haningotra ny ainay akory aza, kanefa na dia izany aza tsy ampihemotra anay izany, fa ianao dia nanaiky aza hatramin'ny fahafatesana izay koa vonona ny amin'izany toa. Dia tahio ny mpamonjy izao isa-taona izao, mba olom-baovao mivoaka n'ity toerana ity, ka ho vonona ho amin'izany asanao izany, hijoro vavolombelonao amin'izay andrahanao azy. Dia ho antran-kasitrahanao ny fanompoana izay tanterahanay tsirairay avy rehefa tonga ianao eny amin'ny ranolanitra. Amin'ny anaranao mahavonjy nanaovana izany vavaka izany. Amen.